ny lalana vita tsara ny fampianarana mizotra amin'ny ara-dalàna ireo mpampianatra malagasy nanana ny anjara toerana sahaza azy ny fandriam-pahalemana mirindra ireo tanora nanana ny asa mendrika sy mahavelona ireo no isan'ny atsiarovan'ny mponina amin'ny faritra maro eto Madagasikara nandritra ny fitondran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana talohan'ny taona 2010 maro amin'ireo olona sendra ny fandraisam-peon'ny MBS no miandrandra ny fiverenana Andriamatoa Marc Ravalomanana indray ho eo amin'ny fitondrana ankehitriny no ireo antony ireo. Nenay zany tena tiavanay amin'ny dada izy dia tena tsara fotoana mihitsy aty aminay aty satria tsy misy ny ambony tsy misy ny ambany fa na ambony na ambany dia tena ampitoviziny avokoa indrindra ny zanaka malagasy. Dia tsy fandriam-pahalemana dia tena zay ny tena takiko aminazy mafy dia mafy zay no aty aminay aty satria mizaly loatra aty mandeha be dahalo. Ny fiainam-pirenena ankehitriny tokoa dia tena mijaly ny vahoaka satria mandry tsy lavoloa amin'ny tsy fandriam-pahalemana fa eto aminay izao dia tena teo alohaloha dia tena matimaty ohatran'ny valala samboromboka fotsiny ny vahoaka anay tety dia taloha nefa izay tamin'ny andron'ny dada dia tena nahatorany tokotany aza tsy nisy natahoran'izany mihitsy ny tompoko fa dia tena mandry fahalemana ny tany tamin'ny isin'ny dada teo efa tsy manan'ompontsony ny olona ety aminay izao fa lasa ny dahalo daholo fandriam-pahalemana dia ny sekoly dia ny fahasalamana toko izay ny tena tadiavinay dia miaraka amin'ny sakafo ihany koa. Tsy mahafo any dada izay na dia atao hoe nisy asa ny zavatra tena nisy zavatra hafahafa nanomboka anelan'elan'izay dia tsy mahafo azy zay fa angataka ny fiverenana zay fa mijaly ny vahoaka malagasy indrindra ho an'ny tanora ho an'ny mahantra dia mijaly ny mahantra rehetra fa dia mangataka ny fiverenana zay. Ahiritsilitra amin'ilay arenakibon'ny tany le vato mijaly ny olona fa zavatra atao aminy olona le tsy mahay mahakamo lazazy ianana dia miady amin'izany dia andre ny kotrokotroany eto fa manana ny data atsika zao hiady hatramin'ny farany ary tenenareo azo ao ve manja nama zay ary mijaly mihitsy anay hatramin'ny tsy nateo azy ny ndrasanay amin'ny tompoko dia fandriam-pahalemana fiainanay vahoaka mba mangataka ihany koa zany anay eto amin'ity tanàna aty mba azo popy fa zay ny fijaliana aminay eto satria ny ranonay dia ratsy ka rehefa tsisy manohana araka an'izay zany zahay dia tsy ho tafavoaka mihitsy ny tanàna raha vao tsisy ny rano asy fandriam-pahalemana. Tamin'izy eo teo amin'ny fitondranana dia tena lamina ny tany fa ny tokotany zay matory dia tsy misy mpanelingely matiary azy hiverina izahay paraliziny eo amin'ny toerana tena sambatra zay madinika aty amin'ny commune Anjomandra Martinina. Tsisy ambony sy ambany ny malagasy fa tena mitovy saranga nanaovany azy. Mamitona toerana misy dada satria tiapaoponay dia fitovizana nataony tovy janaky ny malagasy tsy nisy ambany tsy nisy ambony fa nataony fitovizana zay fotsiny ny fandriam-pahalemana eratany nangalaka tao lapaty mbola tsy nisy. Za aloha zany mampampianatra anahy dia tamin'ny andro andrery ihany nanomboka izy tonga tamin'ny 2002 iny no nahitanay rehefa tonga ny fikabazina rehefa le janvier iny dia nahitanay fisivotan-karama na 12% tamin'ny any nahatsapa hoe nahita an'izay fa rehefa tsy teo tsony izy dia tsy nahita an'izay tsony izay mandrakizao dia mbola maniry an'izay zay satria le vidim-piainana miakatra foana tsy arakarak'izay le fisivotan-karama azo tamin'ny taorianany tsy nitondra antsony ka ataon'ny fampianarana nafinaritra na ny motivé matsiaro motivé daholo zany mpampianatra taminy satria izy arak'izay hoe izy zany tena nitsinjo manokana amin'ny mpampianatra tena nahatsapa izay hoe tena nitraika taty aminay mihitsy ny hoe tena nitsinjo anay mpampianatra izy. Tamin'ny fitondrana Ravalomanana moa zany mbola kely zako mbola tany amin'ny EPP dia hitako hoe tamin'izany nahazo kit scolaire complet isa-taona dia tao anatin'izay sy fotoana tsy nateo anazy izay nefa ohatrany tsisy azy zany intsony efa napo izay koa nisy an'le inona resaka sekaline le resaka cantine scolaire dia nisy azany nanisany nahazo azany izay fa nefa zao mahita le kizay am'za mijaly tsisy azy zany intsony mantomony ho anay mpianazo tsy vidy anatsona zay mazany tsy vidy tablet tsy vidy iny izy ty fitaovam-pianarana tsy mandeha kolasy tany amin'ny EPP ny sakafo natoandro any amin'ny EPP no misakafo zay fa tsy mody any an-trano satria lavitra tamin'izany dia
tony dia vita nydola rehetrarehetra mianatra sisany zaranay iotrany taminazy teo betsaka ny tanora hoe mahita asa sy loatra zany tsy mijaly ny tanora amresaka asa fitadiavana asa fa amin'izao nefa mijaly be le tanora mitady asa betsaka ny afaka baka afaka manana diplôma nefa tsy mahita asa raha ny zava-misy teo aloha dia izay no atao hoe masoandro sy ny akola hoe tafarainy ty sy ny manina dia mahatsiaro anazy izahay satria mahatsiaro tena manana andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena eo amin'ny resaka fambolena sy ny fiompiana izay dia mpianatra izay hivoaka ingénieur mécanisation agricole amin'ity taon'ity dia manohana izahay ny filoha Marc Ravalomanina satria manantena ary tena mino tonga eo amin'ny toerana izy fa izahay no akaiky indrindra zany fambolena sy ny fiompiana dia vonona ny anohana anazy hatramin'ny farany ny zavatra efa hitanay tamin'izany fotoana ny tena mivaingana zany dia eo amin'ny resaka renforcement des capacités zany hoe ireo fanampiana ny tantsaha eo amin'ny fambolena sy ny fiompiana dia tia mierina an'izay eo amin'ny lohany izay tanora amin'izao fotoana hatreto aloha zany hoe maro zay ny fandimby fa izy no navita azy zay no mahatonga anay hoe intéressé ary tena intéressé amin'ny président Marc Ravalomanina raha miresaka asa zao dia betsaka mihitsy ny tanora no very asa tamin'ny nialany teo amin'ny fitondrana dia mba mangataka za izay tanora mba omena asa mba asa sahazanay tsiraray avy ie raha eo miresaka lalana amin'izao ny lalana tena efa misimba tanteraka mihitsy nefa miankina amin'ny lalana ny resaka fandriampahalemana sy ny fivoahan'ny vokatra dia mba raha tonga eo amin'ny fitondrana io zany izy dia mba ny lalana zany mba atao lahara-pahamehana ny eritreretina dia izy ihany hany avitan'izay satria tamin'ny andro fitondrana dia betsaka mihitsy ireo lalana vita tsara nefa rehefa tsy teo izy dia mipotika ilay lalana moa tsisy nanontsony ilay izy lasa manaonao foana ny tanora satria amin'ilay tsy miasa dia mandehandeha fotsiny nefa ny tsy misy zavatra atao dia izay zany mba tena tiana mafisina hoe ilay asa satria tamin'ny vanim-potoana tondran'ny président Ravalomanina tena anasa daholo ny tanora dia vao nitranga ny krizy nanomboka tamin'ny 2009 dia tsy anasa daholo ny tanora rehetrarehetra amin'izao fotoana tamin'ny vanim-potoana tondrany dia hita sy tsapa izay indrindrindrindra ny fandriampahalemana amin'izao fotoana izao dia anisan'ny tena hoe tsy mandry andriranaty ny olona satria mitebiteby amin'ny fandriampahalemana isan'andro dia mba izy no fantatra zany fa hoe mahavita izay zavatra izay ary voafehany izay zavatra izay dia izay zany mba angatahanay tanora raha oharina amin'ny taloha aloha izy zany ny amin'izao dia tena tsy hitako hoe mbola misy fanjakana tsy misy fanjakana satria tena kolikoly avolainta ary tena izay tsy manam-bola tsy tafiditra ny hôpitaly mihitsy ny vola zany no manjaka fafany tamin'ny andro ny dada taloha hoe mahazo équipement resaka accouchement sotran'izany ny mpiteraka taloha ny zaza mahazo ny anjarany zany hoe hitako afa-po be zany ny olona tamin'ny fotoan'andro ny dady tena nafinaritra mihitsy tamin'izany fotoana izany tsara marihana moa fa dia ny président Ravalomanina no nampisan'izany ministeran'ny rano zany ary tena nalalaka be ny sehatra fampiroboroboana n'izany rano zany indrindra tany amin'ny faritra atsimo dia izay fanomezana raha fisotro madio an'ireo mpiray-tany razanantsika izay mijaly amin'ny resaka rano amin'ny faritra atsimo be dia be zavatra azo tanysaina fa vitsivitsy angamba zavatra azoko tenenina eto tena raha leo amin'ny lafin'ny fandriampahalemana fotsiny zany ny tena tiako tenenina tsindriana mafy satria tena hitatsika tsy haiko nareo mety nahita zao rehetrarehetra mety mahalala koa ny zavatra tsy fanjaren'ny resaka filaminana za moa na dia atao hoe ty andrenivohitra raha be dia be koa zavatra eny ambany vohitra tena mijaly zany ny vahoaka resaka dahalo resaka halatra rehetrarehetra ary zao izy tena mampiaiky an'zareo amin'izao amin'ilay tsy fandriampahalemana eo ihany tena tsy resaka halatra omby sy resaka halabotry tsony zany zao ny zavatra ataon'ny olona fa tena efa mihitatra amina zavatra izy zao mbola hitantsika teo hoe valim-panadinana BEPC lain'ny olona ohatrany hoe confisquena dia sombana zany le hoavin'ny taranaka mihitsy zany tena hita hoe sombana anatin'le izy raha dia atao hoe fandray daholo zany le izy ny fandray hatrany amin'ny insécurité any amin'ny infrastructure simba zavatra rehetrarehetra tena hita hoe fandray za aloha tena nahita hoe ny laminy tena betsaka zany ny zavatra azo tenenina hoe mbola tena misy le zavatra fa tsy tena hoe nirongatra be ny antony anohaniko anazy zany aloha dia miandry izay filaminana iverina izay eto amin'ny tany sy fanjakantsika zany mitsiry ny fanantenana ho an'ireo maniry fampandrosoana ho an'i Madagasikara
efa manana traika efa raha teo ny kandida mitondra ny larana fahadimy amby roapolo raha eo amin'izay ezaka fampandrosoana ny firenena izay